raha ny eto Analamanga indray dia manamafy ny fiara miasa misy eo amin'ny mpitandro ny filaminana ny avy eo anivon'ny faritra Analamanga no toloran'ny moto enina noho izany ny mpitandro ny filaminana afahan'izy ireo manohy araka ny tokony ho izy ny andraikiny. Entina anamafisana ny fandriampahalemana eto Analamanga dia nanome moto fito ny CIRGN Analamanga ny teo anivon'ny faritra. Fanamafisana ny fandriampahalemana eny an-dalana no anisan'ny tena hojerena akaiky hoy ny lehibe ny faritra Analamanga. Na tiana na tsy tiana na betsaka ny resaka manodidina an'izay na ahoana dia tsy ampy ny mpitandro filaminana miantsehatra anazy ary tsy ampy koa ny fitaovana ary izany hitantsika izany rehefa miantsehatra eny ambanivohitra eny tsika rehefa mijery ny hoe hoentimanana manao an'ireny fidinana ireny dia hita izany hoe tsy ampy dia izay no mahatonga ny faritra hoe mezaka manampy eo anatin'izay ary mezaka miady hevitra amin'izay ahafahana manatsara anisan'ny anankiray amin'izany zao ohatra ny namerenana ny amande forfaitaire eo le asan-dahalo izay asiana faty olona betsaka fa hatreto aloha raha eto amin'ny faritra Analamanga manokana mijerena dia ny maty eny an-dalana no betsaka noho ny matin'ny dahalo izany hoe tsy azontsika atao atsirambina mihitsy zany ny fiarovana ny fandriampahalemana eny an-dalana dia zay ny anisan'ny idingana raina atao aloha zao ny famerenana ny hoe amande forfaitaire io amande forfaitaire io dia zakan'ny mpampiasa ny lalana fa tsy hoe lafo be. Raha nitatry ny zandary ny taona 2014 mahatratra 90 ny isan'ny olona maty tamin'ny lalana noho ny lozam-pifamoivoizana na fanakanan-dalana teto Analamanga. Todika manokana ihany koa indrindrandrindra amin'ny mpampiasa lalana matetika izay ary mbola mamirina hatrany ny amin'ny fitondran-tena izay ataon'ireo mpampiasa lalana mba tena hitandrina voalohany ny fitsipika mifehy fifamoivoizana. Ankoatran'izay ireo mpandeha dia tena andray fepetra ary hiteny any mpamily amin'ireo fiara-pitatitr'olona zany amin'ny fitondran-tena izay tsy mety eo ny arerahana ny amamoana sy ny sisa. Atao anatin'ny faritra Analamanga manokana ireo lalam-pirenena rehetra tao anatin'ny taona 2012 dia nahitana fahaverizanain'olona izay amin'ny alahelo moa zany itenenana an'izany manakaika ny isa eo amin'ny 90 eo mba hampihenana izany isan'ny olona maty amin'ny arabe zany amin'ny fifamoivoizana zany dia natateraka ary anokana an'ireo fitaovana rehetra ireo zany izay atao amin'ny gendarmerie hampihenana an'ireo isan'ny maty ireo. Ankoatr'izay dia ampiasaina amin'ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny ireto moto vaovao avy amin'ny faritra Analamanga ireto.